koa raha izao tompo sy mpampianatra aza no nanasany tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Miarabantsika rehetra ary namako malala amin'ity fiaonantsika ity. Ao anatin'ny famaraparanana ny telo volana isika. Tena vetivety miazakazaka. Ka ny loha hevitr'androany dia mahakasika ilay fanompoam-pivavahana izay nampianarin'i Kristy ny mpianatra ary nampianariny koa ho antsika rehetra zanany mandritra ny fotoana rehetra izay mifandimby. Mahakasika ny fanetretena izay nasehon'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianana nandritra ny fotoana izay niarahany sakafo teo amin'ny latabatra masina ny Pasika. Ao amin'ny Jaona toko 7:24 sy 5:20 zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Koa raha za tompo sy mpampianatra aza manasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Ao amin'ny fotsika dia misy fironana izay te ho ambony, fironana izay te hiavaka, fironana izay matetika manandra-tena, manana an'izany ny olona rehetra, ary fironana izay avy amin'ny Satana izany toe-javatra izany. Ka ny fitaovana fandraisana ny fanasan'ny tompo dia natao mba hanafoanana ireny fironana ratsy, fizahozahoana, firiariana, fanambonintena ao anatin'ny itsika zanak'Andriamanitra. Tsy nampoizin'ny mpianatra ny zavatra nataon'i Jesosy rehefa ny fanasa tongotra. Samy niandriandry teo zany izy 12 izy nanasa voalohany izy niondrika eto, tampotampoka teo nihidina Jesosy ary nanasa ny tongotry ny mpianatra. Dia hoy izy hoe fianarana nomeko anareo mba hanaovanareo tahaka an'izay nataoko taminareo. Ny fanetretena ho an'ny mpianatra, ho an'ny jiosy zany hoe manasa tongotra izany no azo lazaina fa fahafahambaraka goavana indrindra. Kanefa dia nataon'i Jesosy zany amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika andeha hanetri-tena. Maninona mora manetri-tena? Mandevitra, manoloana ny toe-javatra maro isan-karazany, ary ny tanjon'ny fanasan'ny tongotra dia zao fampihavanana ny olombelona samy olombelona, fampihavanana. Raha misy disadisa na risarisa kely tsy nitovitovy hevitra kely amin'io fotoana io no ahafahana mandrindra anaporofona amin'ny tany aman-danitra fa mandray ny toetran'i Kristy manetri-tena isika. Rehefa nankalaza io fanompoam-pivavahana io Jesosy Kristy sy ny mpianany dia resy lahatra ny rehetra hoe tena ity tokoa no zanak'Andriamanitra, tena nanetri-tena ary niova avokoa ny fahitana rehetra. Ny fieritreretana zany Jesosy zany dia Jesosy ho mpanjaka andriandrianina, Jesosy izay ambonimbonina. Fa teo dia nasehon'i Jesosy fa manetri-tena izy. Zany ny toetran'ny zanak'Andriamanitra. Rehefa avy nanasa ny tongotry ny mpianatra Jesosy Kristy dia hoy izy fianarana nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Fanompoam-pivavahana izay naorin'i Jesosy Kristy teto ambonin'ny tany, ity fandraisana ny fanasan'ny tompo ity. Fanompoam-pivavahana masina, fanompoam-pivavahana handraisana ny toetrany lanitra sy ny fitahian'ny lanitra, ka ny fanetretena no zava-dehibe amin'izany. Rehefa mifanasa tongotra isika dia zavatra anankiroa no tokony ho tsapan'ny mpandray fanasan'ny tompo, mpanasa tongotra rehetra. Ny voalohany dia izao, io fanetretena io, fanetretenan'i Kristy izay nanana ny endrik'Andriamanitra kanefa dia navelany taminaka ny endriky ny mpanompo, manetri-tena. Zany no tena toetrany zanak'Andriamanitra rehetra, manetri-tena, tsy mieboebo, tsy mirehare, manetri-tena. Ary ny faharoa dia izao, fanadiovana ny fahotana rehetra. Fantatsika fa ny rano zany dia fanadiovana, ka amin'ny alalan'ny fandraisana fanasan'ny tongotra dia izao, amin'ny finoana dia diovin'Andriamanitra ny fahotana rehetra. Fanetretena nasehon'i Jesosy Kristy ary fanetretena nomena ny mpianatra, fanetretena omenanao. Ka raha mbola misy fandraisana ny fanasan'ny tompo, raha mbola misy fifanasan'ny tongotra dia tongava mandrakariva mandray an'izany tombontsoa goavana izany. Tanteraka aminao zany no tanteraka amintsika rehetra dia hiaraka hivavaka isika. Ry tompo tsara indrindra misaotra anao, nanome afatra goavana ianao, afatry ny fanetretena izahay ilay préare bieboebo mba nandra-tena tompo dia mifona noho izany toetra ratsy zany. Ary amin'izao sisa izao
hianatra ny toetranao izay. Ka ny fandraisana ny fanasampon'ny tompo ny fanasan-tongotra dia hoery lehibe ho aty anatinay ahafahanay maneho ny voninahitra eo amin'ny fiainanay. Diovy ny fahotanay amin'ny anarana Jesosy Tompo. Amen.